Efa miarahaba indray tompoko lasy tompoko vavy natratran'izao volana vaovao izao indray dia mbola faloko izahay manolotra anao manahoana indray ny mety ho tonontaona na natsotsika foana hoe prévision saisonnière mandritry ny 3 volana ho avy manomboka ny volana Jona hatramin'ny volana Aogositra 2024. Efa miditra ririnitsika izao efa mangatsika ny andro amin'ny ankapobeny manerana amin'ny Madagasikara. Ho jerentsika hatrany ilay singa na ny hafanan-dranomasina manodidina fehitany eran'izao tontolo izao izay fomba amaritana hatrany ny toetrandro maneran-tany mandritra n'izay 3 volana ho avy na ny volana ho avy izay. Raha amin'ny ankapobeny dia ny ranomasimbe pasifika sy ny ranomasimbe indiana foana no omentsika ka ilay tranga any amin'ny ranomasimbe pasifika zany dia efa mitovitovy ny fihafanan-dranomasina izay hitantsika eto amin'ny ilany atsinanana sy ny aty amin'ny ilany andrefana. Toy izay koa ny aty amin'ny ranomasimbe indiana tsy ahitana fiovana fa mbola mitovitovy hatrany izay fihafanan'ny ranomasina izay mihoatra ny tokony ho izy ny aty amin'ny ilany atsinanana sy ny aty amin'ny ilany andrefana. Izay mpamaritra ny toetrandro ho jerentsika manahoana mety ho vinavina maripana amin'ny ankapobeny sy ny rotsakorana mandritra ny 3 volana ho avy sy ny volana Jona. Ho jerentsika aloha ny volana 3 volana ho avy ny maripana amin'ny ankapobeny. Izao saritantsika izao ny aty amin'ny ilany atsinanana atraty amin'ny tapany atsimon'ny nosy dia saika mafana mihoatra ny tokony ho izy avokoa ny fihafanan'ny maripana amin'ireo toerana ireo. Ny aty amin'ny faritra ilan'ny Sofia mahazo amboeny ny ilany andrefany betsiboka ny melaky ny tapany avaratry ny menabe ary ny ilany afovoantany ny faritan'Antananarivo dia manodidina na manatombo kokoa no tokony ho izy izay maripana izay. Izay ny 3 volana ho jerentsika indray hoe manahoana ny volana Jona. Raha izao hitantsika izao dia mena avokoa manerana ny nosy. Midika izany fa hoe mafana kokoa no tokony ho izy ny tany maripana ny volana Jona. Izany tsy midika hoe mafana ny andro na mangatsika fa mihoatra ny tokony ho izy izay maripana izay. Izay ny momba ny maripana ho jerentsika ny fitambaran-dotsakorana mandritra ny 3 volana ho avy. Raha oharina amin'ny tokony ho izy ireo 3 volana ireo dia maina kokoa ny any amin'ny tapany atsimon'ny nosy any, izany hoe maina aty amin'ny faritra atsimon'ny nosy ahitana ny tapany atsimona nosy ny faritra androy ary ny tendrony atsimo ny faritra atsimo andrefana. Ny faritra Diana, ny faritra Sava, Sofia, ny faritra Alotra Mangoro, ny atsinanana, ny ilany atsinanana Nalamanga mihazo ny faritra atsimo andrefana, ny ilany andrefany Orombe, ny tapany avaratry anosy ary ny faritra avaratry ny faritra atsimo atsinanana dia manodidina na mihoatra kokoa no tokony ho izy izay tany-rotsakorana izay. Ny sisa kosa izay miloko manga izay hitantsika eto dia manodidina na manatombo kokoa no tokony ho izy ny tany-rotsakorana. Izay ny 3 volana. Manahoana nefa ny volana Jona amin'ny ankapobeny izao hitantsika izao dia maina kokoa, izany hoe ahitantsika manodidina na latsaka kokoa no tokony ho izy ireny miloko maitso rehetrarehetra ireny ny faritra rehetrarehetra afa-tsy ny faritra melaky, ny tapany avaratry atsimo andrefana, ny faritra atsimo atsinanana ary ny tapany atsimon'ny faritra avadivady fitinany izay manodidina na mihoatra kokoa no tokony ho izy ny tany-rotsakorana. Izay tompoko lasy tompoko vavy no azo atolotra anareo dia mirary anareo hatrany ahazo fahasalamana feno ary mazoto hatrany mijery ny Météo Malagasy. Veloma tompoko.